Zareo salama daholo tsika rehetrarehetra. Tena mbola vitsy izany hoe na zotra manara-dalàna izany manara-penitra eto Madagasikara. Ka ho antsika izay andeha any Antsonjorivo sy any Antsapandrano dia manana zotra tena marim-potoana i Bazesy Krisy. Raha any Antsapandrano ianao ka avy eo Ambatolampy dia ny zoma sy ny alahady. Eo Antsapandrano dia amin'ny 2 ny départ mankany Ambatolampy. Avy eo Ambatolampy amin'ny 5 sasany isaky ny zoma sy alahady ny départ avy eo Ambatolampy mankany Antsapandrano. Dia toy izay koa rehefa sabotsy dia eo Antsapandrano mankany Antsonjorivo amin'ny 7 maraina tsy diso miala eo Antsapandrano mankany Antsonjorivo mankany amin'ny Rovo. Raha mbola tsy nanjera an'izany Rovo izany dia isaky ny sabotsy. Dia avy any Antsonjorivo indray amin'ny 4 mankany ao Antsapandrano. Dia izany no tena hoe zotra manara-penitra, zotra manara-potoana. Dia ohatriny raha frais amin'izany ve tsy lafo be, 5,000 monja ny tokana. Fa raha manao aller retour ianao dia mihena, lasa 4,000 ny aller retour mandroso sy miverina, izany hoe lasa 4,000 izany raha tokony handoa iray alina ianao. Izay ny frais any Antsapandrano sy Ambatolampy. Fa ny frais ny Antsapandrano sy mankany Andovan'Antsonjorivo dia 4,000. Dia toy izany koa raha mandroso sy miverina no alohanao dia lasa iray alina. Izany hoe tokony 2,000 sy iray alina fa raha ataonao billet aller retour dia lasa iray alina ariary. Dia tsika izay manana taratasy na manana entana satria ny zotra mandeha isaky ny zoma sy ny alahady ny Antsapandrano Ambatolampy isaky ny sabotsy ny Antsapandrano Rovantsonjorivo dia aza misalasala 100 ny taratasy. Mitondra entana kosany 500 isaky ny kilao. Dia afaka mividy ny tapakila fandehanana ny zotra ianao. Ny tapakila no vidiana eny amin'ny fividianana ny tapakila fa tsy hoe eny ambony fiara vao mandoha vola mamotika vola izany. Izay koa no fiovana lehibe omeny Bazesy Krisy zotra manara-penitra, zotra manara-potoana, marim-potoana, velomy.